Kapiteny Rakotondriny zany no nametrahana ny fitondrana ny tafika malagasy première escadrille tamin'izany fotoana zany. Zay zany tateoriana vao niarana ny asa dolidoly efa tafatsangana io escadrille malagasy io ary izao tamin'izany fotoana zany dia niasa ho an'ny présidence-ny république. Présidence-ny république dia nanana roplanina manokana nilovainy tamin'ny fanjakana frantsay ary io ny adidiko manokana hatramin'ny fotoana izay nikambananay daholo zany na ny roplanina président république na ny escadrille malagasy izay tafika anabakabaka malagasy voalohany. Ny raharaha nampiasaina première escadrille malagasy zany dia mitovy amin'izay nataony tafika frantsay teany teto Ivato. Zany hoe manao transport ny olona rehetrarehetra izay miasa amin'ny fanjakana, izay miara-miasa amin'ny tafika malagasy manontolo dia fangalana ny marary any ivelany. Any ivelany izay tsy manana hôpitaly mifandraikitra amin'ny aretin'ilay olona ka tsy maintsy alaina any amin'ny province any entina aty Antananarivo. Ao koa ny fanaraha-maso ny manodidina ny Madagasikara. Rehefa von'ny kere tany Atsimintany tamin'izany fotoana zany dia nalefa tany ny roplanina miaraka amin'ny olona avy eo amin'ny météorologie dia mamendraka iodure d'argent zany amin'ireny rahona ireny any atsimo any ary nahazahoana vokany be tokoa satria ny roplanina nalefa tamin'izany fotoana zany dia ary orana be tokoa nahavita ny adidiny ny escadrille malagasy. Ao koa ny alatrombo izay nisy tamin'izany fotoana zany ka tsy maintsy niarahana tamin'ireo zandary sy ny fokon'olona no manara-maso azy. Azo zaraina telo miavaka tsara ny zavatra niainana tao anatin'izay epolo taona ny tafika anapakapaka zay sy izay niainany tena manokana ihany koa moa zany. Ny vanim-potoana voalohany dia ny vanim-potoana ny 1970 ka hatramin'ny 1970 izay nisian'ny fitaovana rehetra ka nahafahana nanatanteraka ny iraka rehetra nankinina tamin'ny tafika anabakabaka tamin'izany fotoana zany. Misy ny état-major-ny ery anabakabaka sy Andranomasina nitambatra nifehin'ny tompom-pamarina teny Ivato sy ny tompom-pamarina tany Antsiranana. Ny généraly Rakotobe Raymond no anisan'ny mpanamory fiaramanidina malagasy tao amin'ny tafika anabakabaka tamin'izany teo koa ny généraly Rabemanantsoa Robert. Efa maro no mpanamory fiaramanidina taony mitondra ny fiaramanidina mpitatitra, tao ihany koa ny mitondra ny fiaramanidina mpiady raha tsy ilaza afa-tsy ny kolonely Ramazoandratana Philipson sy ireo zoky maro samihafa. Ny fanofanana an'ireo mpanamory moa dia nisy ny avy any amin'ny firaisana sovietika, nisy ny avy any amin'ny Republikan'ny Romania, nisy ny avy any Frantsa moa zany dia misy ihany koa ny avy any amin'ireo firenena hafa toa ny Korea Avaratra. Ny mpanamory fiaramanidina malagasy moa na nisy koa ny fanamory Angidim-bia dia misy nefa nofanina teto Madagasikara. Nisy ihany koa ny mpanamory fiaramanidina malagasy izay nivoaka tao amin'ny ENEAM na ny sekoly fanofanana mpanamory fiaramanidina etsy Ivato. Ny taona 1979 no nanohy ny fianarako tany ivelany tany Ukraine rehefa avy tany amin'ny CEP zany ary nianatra manokana mikasika ny fanamboarana MiG-21 na ny construction ny cellule et moteur
ny avion de chasse. Zay moa zany no ny anarako tany mandritry ny 5 taona mahery. Nanomboka ny taona 1970 moa zany no niverina ary niasa teo amin'ny nivon'ny base aérienne tactique teo Rivomamy na ny Bataky, ary nitazona ny toeran'ny ingénieur en chef ny MiG ny tenako tamin'izay vanim-potoana zay. 10 ny MiG 21 ary 4 MiG 17 zay nizara ho escadron anankitelo. Premier escadron 5 MiG, deuxième escadron 5 MiG ary troisième escadron dia ny escadron ny MiG 17 MiG anankefatra. Ny vanim-potoana faharoa dia ny vanim-potoana nanomboka ny taona 1970 sy ny taona 1970 sy 2000 zay nahitana ny fitotonganan'ny fahafahana manatanteraka ny iraka teo anivon'ny tafika anabakabaka. Ary mazava ho azy moa zany fa nisy ny fanovana rafitra ihany koa satria nanjary lasa fibaikona ny hery anabakabaka no nisy tamin'izany, kanefa mbola nijanona ihany ny tompom-pamarana teny Ivato sy ny tompom-pamarana tany Rivomamy. Rehefa nitotona zany ny baiko azonay ny hoe ajanona ny fanodinan'ny MiG tsy ho ampiasaina intsony dia za sy ny colonel Ramanatsoa tamin'izay fotoana zay lehibe ny Bataky no namonjy ny lehibe tamin'izany fotoana tany Brown, nangataka zahay ny anaovana stockage ny avion. Inona moa ny atao hoe stockage? Zany hoe nisy ny décision politique anazy iny, fa ny décision technique kosa zahay ny proposé solution technique. Zany hoe misy ao anatin'ny ama-ingénieur anay ao anatin'ny norme eran-tany ao anatin'ny manuel de procédure dia misy ny atao hoe azo stockena ny avion. Zany hoe ho stockena 4 taona ireo aeroplane ireo. Na hoe zay karazana vahaolana tamin'io tompon'andraikitra miaramizy ambony io sy tany tompon'andraikitra politika moa mazava azy ny hoe raha ohatra 5 taona ny stockena azy ireto ny materiel ilainay anaovana azy. Raha ataontsika stockage na 10 taona izy dia zao 20 taona. Io avion reo zany raha natao stockage, ataontsika hoe stockage na 10 taona, afaka 10 taona dia misy indray natao hoe destockage dia afaka niverina nanidin'ireo avion reo. Zay ngamba ny ataoko hoe nanamarika ngamba ny fiainako tao anatin'ny tafika anabakabaka. Zay nampalahelo izy satria fitaovana an-tapitrisan'ny maro, dolara maro, nefa dia najanona fotsiny ary tsy nekena akory nitehirizana na ny stockena ny avion mba ho opérationnel izy rehefa avy eo. Ny taona 1970 sy 2000 sy ny taona 1970 sy 2000 ankalazantsika an'izao fahimpolo taona ny tafika anabakabaka izao. Zay vanim-potoana mifanandrify indrindra amin'ny fanovana rafitra eto anivon'ny tafika malagasy ka nanaovan'ny fitondram-panjakana ezaka nampitaovana indray ny tafika anabakabaka ka nanomezana fitaovana samihafa tahaka ny fiaramanidina vaventy izany ny fiaramanidina madinika ary ireo angidimby samihafa zay fampitaovana sy fampitombona ny oentimanana eo anivon'ny tafika anabakabaka. Ary ao anatin'izany fanotsiana rafitra izany ihany koa no nametrahana indray ny état-major ny tafika anabakabaka ho amin'ny toerana misy azy izay isahana ireo iraka samihafa napetraka aminy. Dia misy ihany koa moa zany ao anatin'izay ny famondronana tompom-pamarana anankiray eo anivon'ny base aérienne 213 ny tompom-pamarana anankiroa teny Rivomamy sy teny Ivato. Raha jerena dia efa mivoatra makany amin'ny tsara sy mandroso hatrany ny tafika malagasy, na eo amin'ny fampitaovana izany na eo amin'ny fanomanana ireo olona ao anatiny sy ny fanamafisana ny fanatsarana ny traikefa. Araka ny fanovana-drafitra vaovao eo anivon'ny tafika napetraky ny fitondram-panjakana dia natsangana tamin'ny 3 aprily 2020 ny état-major ny tafika anabakabaka izay ahitana détachement aérien Ihosy sy détachement aérien Antsoy. Zay fanindry indrindra amin'ny fankalazana ny 80 taona ny niorenany.
raha tanjona ny tafika anabakabaka ho avy no asiteny dia voalohany amin'izany ny fanofanana ireo mpanamory vaovao izay niraisina tamin'ny taona lasa mba ho maty anina amin'ity taona ity. Manaraka izany dia ny fanatsarana ny fahaiza-manao ireo mécanicien sy mpanamory rehetra. Manaraka izany dia ny mba opérationnel ireo fiaramanidina rehetra amin'ny fotoana izay ilaina azy. Manaraka izany ny fametrahana ny base 213 Arivomamo mba ho manara-penitra ara aéronautique. Ary farany izay tsy kely indrindra fa tena lehibe dia ny fanohanana mandrakariva sy fanampiana ary fanomezana fahafapo ireo hery misy eto amin'ny tafika na ny gendarmerie na ny polisy sy ireo ratsa mangaika rehetra eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny asan-dalo, fitateran'entana sy olona, ady amin'ny fahasimbany tontolo iainana, ny vonjovoina sy ny sisa sy ny sisa. Amin'izao fahaimpolo taona ny tafika anabakabaka izao dia vonona ny tafika anabakabaka anakaiky mandrakariva ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'ireo andraikitra zaniny amin'ny alalan'ireo fiaramanidina eo am-pelantanana. Ho antsika mpiara-miasa rehetra, rivo vaovao no iainantsika ankehitriny. Koa manentana antsika iray iny fanolotanana hanatsara hatrany ity tafika anabakabaka malalantsika ity mba ho reherehan'ny tafika amin'ny ankapobeny, reherehan'ny vahoaka ary indrindra ho reherehan'ny firenena dia Madagasikara.